Romotra ny mpino katolika tsy faly amin'ireo mpikirakira tambazotserasera taoriny nanaovan'ny Papa François fanambarana hoe afaka manome tsodrano an'ireo mpivady mitovy fananana ny fiangonana katolika. Nisy aran'ny mpino katolika toy n'ity madama ity nasika ary nahiry fiteny. Rehefa ny Papa no niteny hoe tsofina rano ny olona homo de manoty izy tena tsy azo ivalozana mifahotany. Nareo tena tsy salama saina. Tsy dia taitra loatra ikotelela maitsoambo nanoloana ny fanambarana izay nataon'ny Papa François iny satria efa mantonany maro no nidradradratra tao tanatin'ny tambazotserasera fa ny fiangonana ao Vatican dia tsy fiangonana fa business, fiangonan'ny mafia. Ndao arahantsika ity toedrara mafana ity. Taitra ny mpanara-baovao nanoloana ny fanambarana izay nataon'ny Papa François hoe afaka manome tsodrano ny olona mpivady mitovy fananana, zany hoe lehilahy samby lehilahy mifanambady, vehivavy sy vehivavy mifanambady. Raha lazaina fomba hafa dia ny fiangonana katolika tsy manana olana amin'ny homosexualité. Afaka manome tsodrano ny olona gay, afaka manome tsodrano ny olona lesbienne ary azon'ity fiangonana ty atao tsara ny manome tsodrano an'ireo olona PD. Eto amin'izay isika tratran'ny fitsaram-bahoaka ny fiangonana katolika tato anatin'ny tambazotserasera. Ny tsara azy daholo na ny mpino kristianina na tsy, satria ity fiangonana ity dia nikitikitika fahavetavetana indrindra manerana an'izao tontolo izao. Ny zara telo ny reaksion'ny mpino katolika. Ny voalohany, tao ireo tezitra tsy nafehitena, nanao fiteny maherisetra, teny tsy ampiheverana. Tao kosa ireo izay fanatika tsy misy argument na ny kely azy fa teny tokana ihany ny an'izareo hoe zahay dia katolika mandrakizay. Tao kosa ireo izay niezaka nanazava ny tiany Papa François ampitaina amin'ny vahoaka rehetra maneran-tany. Tao anatin'izany ny pretra, mompera ary ireo olon-tsotra sy manana andraikitra maro samihafa ao amin'ny fiangonana katolika. Raisitsika ohatra eto ny fanehoan-kevitry mompera Fabien Ramiandrisoa. Niaiky izy fa tena marina tokoa fa nanao fanambarana i Papa François ny hoe afaka manome tsodrano ny mpivady lehilahy sy lehilahy ary ny vehivavy sy vehivavy. Nisy tokoa ary ny document izay navoakan'ny Église catholique antsoina hoe Fiducia Supplicans izay mivoaka navoakan'ny dicastère ho an'ny doctrine de la foi izy io ny 20 Desambra 2023 sy 2024 de inona ary ny tena hoe votoatany izay document izay zany izay navoakan'ny fiangonana dia ny hoe fahafahan'ny Église manome tsodrano ny lahy na mivavy samy vavy. Fa kosa ny tena antony nanaovan'ity vidéo ity dia mba hanazava ny vahoaka malagasy sao de diso hevitra no hazavainy tsara fa samy hafa ny mitsodrano sy ny manamasina. No tsipian'ny mazava tsara fa ny fiangonana katolika dia tsy manamasina ny mpivady mitovy fananana fa mitsodrano. Zany hoe azon'ny mompera tao tsara ny manome tsodrano mba azahoany ireo lehilahy sy lehilahy mifanambady sy vehivavy sy vehivavy mifanambady ny fahasoavan'ny tompo. Inona le tsodrano resahany eto le tsodrano resahany eto dia ohatrany hoe famomezana fitahina, ohatrany hoe fangatahana fahasoavana amin'Andriamanitra ho azy ireo fa tsy hoe tsodrano sakramenta toy ny azon'ny reo izay fanambady ao amin'ny Église catholique lasy vavy. Tsy resaka sakramenta mihitsy zany eto resahany, tsy le sakramenta fito, tsy anaty le sakramenta fito resahan'ny fiangonana ity fitsofandrano lasy lahy na mivavy sy mivavy ity fa fitsofandrano tsotra fotsiny ihany ary ambaran'ny ty document ity mazava tsara fa tsy azo ampiasaina ireo teny izay hitantsika ao anatin'ny boky liturjika amin'ny fiangonana mitsodrano an'ireo lasy vavy
toy ny mariazy tsotra tsy azo ampiasaina ireo tenin'ireo fa toy ny tsodrano ireo fangatahana fitahiana ho an'ireto olona zay manana fironana hafa mihoatran'ny tokony ho izy a dia lasilana mivavy samy vavy zany a fitsofandrano fameza-pahasoavana fangatahana fitahiana amin'Andriamanitra zay loharano fitahiana rehetra azo lazaina koa hoe tsodrano spontané zany hoe bénédiction spontané le omena fa tsy azo ampiasaina mihitsy ireo teny zay hitantsika anatin'ny boky litorjika ny fiangonana. Niezaka nampitodika ny sain'olona rehetra amin'ny réalité ity mon père Fabien ity. Ohatra ny raisiny dia zao. Ny olona PD sy lesbienne dia mitovy amin'olona rehetra ihany. Samy mpanota tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha ohatra ka samy mpanota ihany, fa maninona ny olona hafa afaka mahazo tsodrano, fa maninona ny lehilahy sy lehilahy mifanambady, ny vehivavy sy ny vehivavy mifanambady no olana goavana. Reto lasilasy mivavy samy vavy reto a, izy ireo dia olombelona tahaka antsika ihany a, izy ireo a dia mendrika ihany koa ny andray ny fahasoavan'Andriamanitra na dia eo ary zay fironana ananan'izy ireo zay a, dia afaka mitsodrano miparetra, afaka mitsodrano ny eveka fa tsy resaka mariazy le resahana eto. Ka izay fa samy hafana zay no antony joroan'ny fiangonana katolika sy nanaovan'ny Papa François ny fanambarana mba hanalana ny rindrina mampisaraka ny olombelona samby olombelona. Ny fiangonana dia tsy manameloka ny mpanonta fa miezaka manavitra azy ireo mandrakariva ary miezaka manakaiky anazy ireo mandrakariva indrindra amin'ny alalan'ity kahanankiray ity a dia ny fiarahan'ny lasilasy mivavy samy vavy fa tsy manilika azy ireo. Ny tsy familiana dia tsy midika hoe mankatoa zany ny fiangonana. Misy manko ireo vao mahita resaka ohatran'izay dia hoe io ny eglizy katolika fa nankatoa io fa hitsodrano ny mariazy lasilasy mivavy samy vavy io fa manao mariazy. Tsy resaka mariazy mihitsy ilay resahana fa tsodrano tsotra dia tsotra ohatra hoe ingany irotsaka aminareo fahasoavan'Andriamanitra, ingany hiaro anareo izy a sy ny sisa fa tsisy hoe zay dia mankatoa ok mety raha fito lahy fito vavy sy ny sisa. Ankoatr'izay naneviny ihany koa Rota Judy Rovamampiona ity manoloana ny fitsaram-bahoaka manjoa ny fiangonana katolika. Romotra, tezitra ary masika fiteny Rovamampiona satria zao tsy takatry ny malagasy mihitsy ny fanavahana, ny fanamasinana sy ny fitsofandrano. Tsy fantatry ny mpino kristiana na koa tsy mpino kristiana fa ny olombelona dia tsy misy hafa, samy mpanota daholo isika. Na samy teny mihitsy ity madama ity fa tena tsy salama saina ireo olona tsy matakatra izany. Rehefa ianareo manolana zazakely enina taona, rehefa ianareo manao sipa mbola kely 10 taona dia fa mirehare mihitsy hoe za fa manao sipa. Tsy olana. Rehefa ianareo manao tokantrano maso, tsy problème. Fa rehefa ny papa no miteny hoe tsofina rano ny olona homo dia manoty izy tena tsy azo ivalozana ny fahotany. Nareo tena tsy salama saina. Tena tsy salama saina. Inona no anaporifoky fa tena tsy salama saina ny olombelona satria misy ilay vona fahotana nataon'ny Adama ao anatiny. Kotelela maitsoambo dia tsy dia taitra loatra manoloana ity toedra raha ity satria zao efa nandaniany ny fotoana ny ray manontolo tato anatin'ny tambazotra tserasera nanazava ny risaka kristianisma, nanazava ny skandala maro samihafa zay nataon'ny fiangonana katolika, nataony ireo zay mipetraka ao Vatican, ny frera, ny mompera, ny monseigneur, ny papa, ny fandimby sy ireo olona manana andraikitra maro samihafa amin'ny fiangonana katolika. Naneoneviny manokana izy manoloana ny fanambarana izay nataon'ny Papa François, nanaiky ny anome tsodrano ny olona mpivady mitovy fananahana. Raha amin'ny kotelela maitsoambo manokana dia tsy tokony gaga isika vahoaka satria zao miezaka ny fiangonana katolika mba hampanaraka ny toetrandro ny fombafomba mpivavahana, mba hahazahoana olona betsaka satria raha any Eropa manokana dia tsy dia mivaky loha amin'ny fivavahana io ny olona, fa ankehitriny kosa nefa betsaka ny olona mpivady mitovy fananahana
ny lehilahy sy lehilahy mifanambady, ny vehivavy sy vehivavy mifanambady mandeha am-piangonana. Ka izay zavatra izay no nitadiavam-bahaolana mba hazahoana olona betsaka ao am-piangonana. L'église nge aty Europa aty efa en décadence, efa andala olana tamingana le namoa zany le fiangonana. Tsisy miasa aloha fivavahana zany ety, tsisy miasa aloha amin'ny église zany ety andafy ety, oka zany azava. Niza ny tena aminareo hoe kristianina be ny any États-Unis, kristianina be ny any Norvège, laingy zany. Nombre ny pratiquant amin'ny église, firy ny église mihidy ety amin'izao fotoana zao. Karaha ohatra nareo mitena nanaiky indray ny pafa mikasika an'iny satria zao tsisy kilina tsony fiangonana dia tsy maintsy misadapta, tsy maintsy atao misy azoro daholo ny azaro rehetra satria fa masina, zaro rehetra fa hoe voarara amin'ny baiboly zany ny Sodoma sy Gomora zany tena zavatra tena ina moa zany crime zany amin'ny fiangonana. Fa ekeny io satria tsisy kilina tsony izy. Kilina ny tadiaviny fa nga ny diranareo any amin'ny paradisa na ny tadiaviny Vatican, kilina ny tadiaviny dia izay mifandehan'ilay izy. Satria ny business no tena antony ijoroan'ity fiangonana ity fa tsy anosika ny olona ho any amin'ny paradisa. Na mafisy ny kotilehilahy maitsoambo tsara izany, tsy ny ahatonga anao any amin'ny paradisa no antony ijoroan'ny fiangonana katolika fa business. Nanamafy ihany koa kotilehilahy maitsoambo fa ity fiangonana katolika ity, indrindra fa ao Vatican dia tena business tanteraka. Misy vola tsy toko tsy foroana zay mihodina ao anatin'ity fiangonana ity. Arena maro samihafa no azon'izy ireo taty Afrika noho ny lavage de cerveau zay nataon'izy ireo. Isika Afrikana mivavaka mafy mba hahita zany paradisa izany, fa izy ireo kosa mangorokarena amin'ny firenena mahantra. Any amina 1000 milliards ny vola mihodinao ao Vatican ao. Bankiny ao fa tsy fiangonana zany. Raha ohatra ka ny vola ao Vatican fotsiny, ao ny zareo manana patrimoine immobilier, tsy haiko 4000 immobilier, ireo ino moa zany objet d'art. Lazainy fa zareo nandeha nanjanaka tany nanao mission tany amin'ny tany Afrika rehetrarehetra, lazainy zareo fa manompo sampinareo ary io tony dia rofony zareo ny statue sy ny rehetrarehetra objet rehetrarehetra reny. Nefa reny zavatra reny manana valeur artistique amina million dia ao Vatican daholo ny peinture ny rehetrarehetra nangalariny tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany ao daholo reny. Ka ohatra ny valeur ny objet d'art ao Vatican miampy amin'ny vola mihodina amin'ny place financière ao Vatican, miampy ny patrimoine immobilier. Raha ireo zavatra ireo dia tsy hantra, tsisy firenena mahantra eran-tany, tsisy olona tsy mihinan-kanina eran-tany raha ny fananana ao Vatican. Fa inona tsy zarany an'ilay izy satria tadiavam-bolana eo, blanchiment d'argent eo, tsisy resaka fivavahana zany eo, resaka spirituel azo ampiresaka. Isika vahoaka tsy tokony taitaitra fahatany, mbola fiatomboany fotsiny iny ny naneken'izy ireo ny olona mpivady mitovy fananana. Mbola ho avy tsy ho ela ny fotoana anekeny ity fiangonana katolika ity ny resaka avortement, ny fanalana zaza. Ary zavatra izany dia tsy maintsy ho tanteran'izy ireo satria mino izy ireo fa azo antoka azo olona betsaka raha ohatra ka manaraka ny toetrandro ny fombafomba fivavahana katolika. Voatery fotsiny sadavitra izy ary papa koa raha ny resaka efa nitsipiteny mikasika le resaka fampiasana préservatif dia voakena be papa dia ina moa zany dia somary mihemitra kely fa io koa zao tsy maintsy hiditra amin'iny resaka avortement sy rehetrarehetra tsy maintsy mbola hiditra amin'izany zao zao tena en décadence ny fiangonana. Ina moa zany efa lany taminga zay le izy. Ka nareo securenareo any efa nieritreritry mikasika ny Vatican zany mafia zany, blanchiment d'argent zany, vola tsy toko sy foroana namodina ao Vatican zany sao tsy fantatrareo. Nareo mbola ino moa zany ino moa zany Seigneur ino aux cieux ndesarehetra raha inay zany an-danitra rehetrarehetra ny ao tsy anjany ao, tsisy anjany ao, fa bizina ny ao fitadiavam-bola mihodinao daholo ny volana mafia rehetrarehetra.
Papa François fiangonana katolika tsy mivaky loha ireo firenena mahantra izay tsy mahita anikoanina. Betsaka ny olona maty noho ny tsy fisiany anikoanina. Nefa raha ny arena zay ananan'ny Vatican tsy adian-kevitra fa havitana mamaha olana makasika ny anoanana. Tsy ho hisy intsony ny olona maty ny anoanana, tsy hisy intsony ny mosary raha ohatra ka mahafohy ny arenany ny Vatican. Nefa tsy azo eritreretina ho hisy zany satria ity fiangonana ity dia business no ny antony ijoroany fa tsy anosika anao ho any am-paradisa. Fa manino izy i Vatican io Rajuel ery siteny makany teniny tsy mitseho ankoa zavatra tsy fanaran-dalàna ataony any Rajuel io fanaporetana ataony Rajuel ny vahoaka io. Ny vahoaka malagasy tena terroriseny Rajuel, samborona, apirorona, mangala bato manino iza moa papa tsy miteny hoe le vahoaka malagasy efa mantra tena ino moa zany faraidina erakany etreto faharoa farany ino moa zany faharoa am'izao tontolo zao amin'ny anoanana Madagasikara de mbola anaovana any Rajuel amboletra nefa ny Rajuel makany amin'ny papa ny impiry de manino papa tsy mikozy satria mahazo volamena miaraka mitsipetsapetsa ao. Fa raha ohatra ka lesaky fivavahana maro ny ataony papa de tokony tonga sainy papa mampalahelo eto gasy reto fa diranaovana tena mitrongo vao tsy zavatra hoanina ny ankizy maty ho azy nefa jereo zavatra ataony any Rajuel. Any Rajuel makany aminazy any de manina tsy koziny any Rajuel hoe mba hoe mialano fitondrana omen'ny olona mahay mitantany fitondrana io fa Vatican tsy hiditra am'izany. Vatican tsy zany raha matoy any Rajuel mandeha akany matetika ao raha. Eto ampamarana dia zao manoloana ny fanambarana zay nataon'ny Papa François ny nanekeny ny fanambadiany lahy sy ny lahy sy ny fanambadiany vavy sy ny vavy dia tsy manaraka ny fomba kristianina izany. Na dia tsy fomba kristianina aza tsy mankatoy zany zavatra zany. Na nazava amin'ny fomba ahoana ny mpino katolika hoe tsy mitovy ny fanamasinana sy ny fanomezana tsodrano. Ninona lazain'ny mpino katolika? Ny fanomezana tsodrano dia mitovy amin'ny hoe manaiky mankasitraka ny fivadian'ny lahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy. Ny tena loza amin'ity zavatra ity dia zao ny tsodrano zay omeny pretra na mompera io na ireo tompona andraikitra maro hafa ao anatin'ny fiangonana katolika dia anononana anaran'Andriamanitra. Ny fanontaniana aty amin'ny farany dia zao moa ve iaino ny tsodrano zay ataon'ny mompera sy ireo tompona andraikitra maro hafa ao amin'ny fiangonana katolika ve Andriamanitra? Rehefa ny pretra, ny mompera, ny fiangonana katolika no mangataka tsodrano amin'Andriamanitra, moa ve tsy vetaveta io mason'Andriamanitra intsony ve ny homosexualité? Ataoko angamba fa tsy voavalitsika eto zany. Anjarantsika tsirairay no mamakafaka sy mamaly izany. Ary zay ihany koa no mamarana ny videontsika androany, aza dino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.